Alleluia, Alleluia, ry avy malalo amin'ny tompo ry mpianakavy finoana ho amitombona amintsika ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo amin'izao andro Pentekosta taona 324 zao. Zava-dehibe ho antsika kristiana miaina ao anatin'ny fifoazam-panahy, zany hoe filatsahan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika zany. Tenin'Andriamanitra dia milaza mandrakariva fa rehefa mivorona ny zanak'Andriamanitra dia hoe kosa Satana mitady ny fomba rehetrarehetra tsy fantohantsika eto amin'izao filatsahan'ny fanahy masina zao. Andesika ry havana samy andidy, androka, andora, andevina, ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina, tsy anembatsembana izao fotoana masina izao satria masina dia masina indrindra zany filatsahan'ny fanahy masina zany. Fa ho soratra masina hoe Jehovah Andriamanitra dia afo mandevina fa misy afo melo azy ary afo manodidina azy, fa izy manao ny rivotra ho hira ny anjely no rivotra ary mpanompo no lelafo. Roay toero ny devoly fahavalonareo ny soratra masina dia andositra nareo izy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, lohan'ny mpiandro, lohan'ny fiangonana, nazona hery sy fahefana mandita, mandroaka, mandoro, manodevina, mandrava ny Satana sy ny devoly miaramila rehetra. Tsy anana hery, tsy anana fahefana, dorana sy devolina miavo sy ny ranon'i Jesosy, mahay ny davaky ny elo, ny kalan'oro, ny vazimba, zazavavindrano, fanarasiny, fanamamitaka, afatotra amin'ny ranon'i Jesosy, fa ny fanahy masina kosa hirotsaka eto amin'izao toerana zao. Hameno anay, handrakotra anay, ary hanamasina anay hatrany. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Katofony rano masina sy ny fanahinao masina izay Jesosy. Ary amasimba anao tanteraka hatrany etapin-doka hatrany paladis. Sotra Jesosy. Efa fahavalo efa resiny Satana sy ny miaramilany. Fa ny rano masina kosa hameno anay, handrakotra anay hatrany etapin-doka hatrany paladis. Ary zany fanahinao masina amin'izao andro Pentekosta 324 zao, hameno anay ary hanamasina anay, ahafahanay mifantoka ny amin'ny fiderana sy ny fankalazana ary ny fanomezam-boninahitra anao. Misaotra Jesosy, misaotra mpamonjy manala, misaotra fanahy masina. Alleluia, amen. Zava-dehibe amintsika ry havana zany fanafahana zany, zay mahafa ny fifoazam-panahy, tsy mandeha anjamba fotsiny ihany, hoe mandeha amin'ny liturjia tsotra fotsiny ihany, fa tena hoe miaina ao anatin'izany fiasan'ny fanahy masina amin'izao andro Pentekosta zao. Andeha hiaraka hanome voninahitra an Jesosy Kristy tompontsika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia, masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho fanomezantsika an'izany fanomezam-boninahitra an Jesosy Kristy tompo amin'izao andro Pentekosta izao ry havana, atao zava-dehibe amintsika zany. Dia ry arahantsika manandratra mendrika indrindra ny salamo, salamo 70 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 ny arahantsika manandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary aorianan'izay dia nihirantsika ao amin'ny boky fiderana Tompo kasio indray ny fonay no tanterahantsika mba handraisantsika an'izany fanahy masina izany. Salamo 70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 arahantsika manandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny manao hoe: anandratra anao Jehova fa nanitona niakatra ianao, ka tsy nataonao fifalian'ny fahavalika ao. Jehova Andriamanitra nitaraina taminao dia nahasitra anay ianao. Jehova efa napakatra amin'ny fanahiko avy tany amin'ny fiaina tsy hita ianao, efa napody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka ao. Mankalazany Jehova ary olo-masina ka miterany anarany masina, fa indray mpimasiny fa ny fahatezerany, nefa mandritry ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fotoamanina tonga ivahiny milokala, fa noho ny maraina kosa dia misy fiombiana. Amen.
Tompo kasio indray ny fonay. Tompo kasio indray ny fonay. Zay aminay ny fanay masina toy ny tany Pentekosta. Tompo am-pivavahana ny fiainana. Tompo kasio indray ny zay aminay ny fanay masina toy ny tany Pentekosta. Tompo am-pivavahana ny fiainana. Fanay masina fanay masina idinare. Fanay masina veruia fajuana ny fuasaka. Kasio indray ny fonay. Zay aminay ny fanay masina toy ny tany Pentekosta. Tompo am-pivavahana ny fiainana. Fanay masina fanay masina midinare. Fanay masina veruia fajuana ny fuasaka. Fajuana ny fuasaka. Samiaraka hevitra ivahatsika anome voninahitra ilay tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia Jesosy Kristy velona fanamazareta zany ho mari-panajana azy amin'izao andro filatsana fanamasina andro Pentekosta telo amby roapolo sy roapolo mivavaka izy. Miantso ny anaranao masina izay ny Jehovah Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra ny zanak'Israely, Andriamanitra ranay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka latokana malalanao. Midera mankalaza mitsaoka manome voninahitra ny anaranao masina izay Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra velona anao amatompony tompo sy mpanjaka ny mpanjakanao Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina anao amin'izao andro Pentekosta taona 3 zao filatsahany fanay masina izany. Misaotra tamin'izay rehetra nifimbinanao sy nitantananao ny fiainana i Jesosy malala. Fa tsy toy izao zay raha tsy teo ny fanahinao masina. Nomba anay ny tahanay ary nitaridalana anay araka ny teninao Jesosy manao hoe ny fanahiko no avelako aminareo, izy nitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Raha tsy teo izany fanahinao masina zany, efa nandeha tamin'ny lalan-diso sy ny lalam-pitaka izay. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao Jesosy tsy nijery ny fahadalanay sy ny tsy fahamendrenay sy ny tsy fahatanteranay ianao. Hatsapa nefa matoa tonga eto amin'izao vavahadin'ny lanitra zao sy nonerinay nantanjakaina ny fahaizana mampalalana ny vola mikarena sanatry izany Jesosy. Fa nolay teninao tao amin'ny salamy novakianay teo Jesosy manao hoe indray mpimaso ihany ny fahatezeranao kanefa mandritro ny andrianana kosa ny fankasitrahanao sy ny famindramponao.
misaotra Jesosy ahy, misaotra Tompo malala tamin'izay rehetra nifimbinanao sy ny tantananao ny fiainana tamin'iny herinandro iny natraranay an'izao andro Pentekosta voalohany amin'ny herinandro zao ahafahanay midera mankalaza mitsaoka manome voninahitra ny anaranao masina. Tsy mba tahaka ny fomba ireo olo-masina any an-danitra any, tsy mba tahaka ny fomba ireo miaramila lanitra ao ireo kerobima ireo serafima zay midera mankalaza mitsaoka manome voninahitra anao isanandro araka ny tenao fa nofafanao an-dranomaso amin'ny masony rehetra, tsy misy tomany, tsy misy kikika, tsy misy fijaliana tsona any an-danitra any fa fifaliana fiderana mirondrona tahaka ny varatra. Fa ny anay kosa Jesosy any olombelona mandeha tany mpanotany ny anaranay voambaranao zany kanefa mba hindrana ny fomba andreo olona masina any an-danitra any zay Jesosy ka raisy fa vokatry ny fonay manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enkiny voninay ny tany rehetra. Hipetraka isika fiangonana. Andray ny vatsipanahy izay hoentiny Dada RANDRIANATOANDRO sahatsika riavana melohan'izany dia mendrika indrindra mbola angataka ny fanahy masintsika mira fa 700 ry Jesosy mitenena araka ny fombanao fa vonin-kiainanao izay andeha hiara-itsangana indray tsika anatanteraka an'izany ho mari-panajana izany fanahy masina izany 700 ny andininy faharoa. Mitenena anakani fomana amina izay manapena vavaka isika voninahitra ny eo anao Andriamanitra, ilay ambony indrindra, ilay masina indrindra, tomponay rehetra, mpanjakanay rehetra, mpamonjanay rehetra, tonga ety an-tany efa isan'andro fa izahay tsy mahalala an'izany. Avereno anatin'ny fonay andray ra Jesosy fa tena manome anay ianao ny fananao masina isan'andro, ampitombo ny finoanay. Dia naranao no angatahaka izany Jesosy. Amen. Petraka isika. Miarabantsika rehetra tratran'izany andro Pentekosta zany. Ny teny panta dia teny grika zany, 50 dikany. Maty Jesosy tamin'ny Pasika 40 andro taty aoriana niakatra any an-danitra izy. Dia 10 andro taorianan'iny napidina ny fanany masina izy, izay ny maha-Pentekosta anazy. Zavatra faran'izay ngeza dia ngeza dia ngeza dia ngeza tsy takatra isitsika. Ary zavatra faran'izay mampatahotra indrindra ny mangataka ny fisehoan'ny fanahy masina. Tamin'ny katekomenina azy fambolohany aminareo any amin'ny herinandro iny raha sitrapon'Andriamanitra. Andeontsika raka izy hiantso izany fanahy masina zany ange ho any aminareo tsirairay avy any an-trano
dia niteny aho hoe atsangano ny tanany a izay manirika maniry ny ahitan'izany herin'ny fanahy masina zany. Betsaka nanangana dahoary vavaka amin'ny alina samy mangataka lazao aminahy amin'ny heriny fa ny kikika tena vengavy ianao mihitsy ny amatsy tsy ny fisehoan'ny fanahy masina no angatanao. Zay ny angatako a, tsy mangataka amin'Andriamanitra ny fisehoan'ny fanahy masina fa maratra an'io ianao. Verina avy any sabotsiny iny fa ny kikika mihitsy katekomina ianareo fampandray amin'izao fotoana izao. Zany dada rivotra be, zay voalaza soratra masina, rivotra be. Inona ny rivotra be fantatrareo? Tadio dia lazainareo fa rivotra be. Iny ara-tahoranareo. Fa izy mitovy amin'ny hoe Héraklone. Ilay rivotra be, rivotra fotsiny, tsy sorana. Ohatran'ny tadio, fa io tranonao a zakany. Ny fiarakodia zakany. Ianao zakany any amin'ny 100 metatra voatetany. Maty daholo izay tratran'izany a. Zany ny fisehonika mangataka aminao a mba tsy hanao an'izany. Fa tsy nety ihany ny ankizy sa hoe mba hampahitao an'izany a Jesosy. Fa ny anankiray ny laza teny tamin'ny ray aman-dreniny, angataka amin'i Jesosy tsika Dada mba ho asehony amintsika ohatran'izy zany herin'ny fanahy masina zany amintsika. Teniteny foana ho le ray aman-dreniny, tsisy n'izany te miangona fotsiny dia tsotra. Andao angataka. Tonga ny alina miray alina vita ny fotoam-pivavahana, le zaza ihany, le katekomena ihany nangataka. Fa rivotra be tsy misy ohatran'izany. Varavarankelinay rehetrarehetrarehetra nongota midodododolo dia nariana tokotaniny. Varavarambe 12 miaraka amin'ny varavarambe sy ny varavarankely. Kikika daholo tao an-trano. Mba eritreretinareo io zany hoe tsisy varavarankely, tsisy varavarambe amin'nomboka amin'ray alina. Fa tezitra tamiko mihitsy ny ray aman-dreniko hoe zay ny lahy, fa tsy zaka ny lahy io. Zay so mangataka an'eo amin'i Jesosy ihany fa maratra ny ianao. Fa ny fanahy masina hoy ny soratra masina vakitsika amin'izay. Ny Matio Lioka azafady. Ny Lioka 12. Lioka 12. Ny andininy koa 12 sy ny 12, 13. Diny 12 amin'ny aniran'i Jesosy. Mamakitsika fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary angatahany azy andrano no hanome azy menarana hosolony azy andrano, ary angatahany atody no hanome azy maingoka. Ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay len-danitra no manome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Efa nahita ny zanako mama
ena tadiavina mofo mofo tezitra anao satria tsisy mpivarotra ka mivoaka ivato ny hitanao teny mofo faly le zasa tsy faly na azandrano mamba mitady trondro andro trondro tsisy mena rana no menao azy faly izy sa tsy faly zay tsy faly ka ianareo Jesosy na dia ratsy aza ratsy sika fa tsy samy manome an'izany fa ny rainareo zay ny an-danitra kosa ozy a manome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy mangataka ny tsirairay avy mangataka fanahy masina ao aminy zay ihany dia jereo amin'izay ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo ny anaran'i Jesosy fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany vavolombelona zay nahazo ny fanahy masina zany a dia samy joro vavolombelona zay ny angatahako aminareo mba hisy joro vavolombelona amin'izany zay ny pirofo velona fa iny olona iny a efa nahazo ny fanahy masina voalohany mijoro vavolombelona fa zao nataony tompo tamiko reny manana ny fanahy masina anteny Jesosy tamiko alina zay mitena mamperitreritra mafy dia mafy sady niombe foana parain'ny andro iny misy rangahy anankiray gaga bisikletany azy tsy entiny fa lanjainy ohatr'izao lanjainy foana midinana miazakazaka be lanjainy foana miaka-piakarana tera-tsemboka be mihitsy lanjainy foana dia nandalo izy teo kaiky dosony amantsazy hoe ary anao ty adaladala aonao izy jereo tyo hainao tera-tsemboka be mihitsy tongotra vakivaky mihitsy fa tsy minokapy ianao maninona ny bisikileta ny lanjaina fotsiny fa tsy tangenana lasa ihany izy tsy ny hainao ahy izy fa nataony ihany nataony lanjaina teny foana ny bisikileta ny lanjaina teny foana tafotoana izy ny omea izy mbola lanjainy foana ny bisikileta la tafotoana aza zany ho Jesosy ny mampalahelo mihitsy aminareo zavatra efa nomeko anareo ny fanahy masina tsy hainareo mampiasa azy ary tsy ampiasainareo tsy tianareo ampiasaina tsy tianareo hibatanareo tsy tianareo hitondra lavitra be zao nareo tsy makaiza ny eo ihany ny eo zay sary nomeny mieritreretany amin'ireny patapofo be reny ianareo io bisikileta aiko mitondra aneo tonga dia mitaingina dia lasa ina ny afarany enjero tsy maintsy mianatra averiko tsara tsy maintsy mianatra ny mitaingina bisikileta vao mahay mitondra bisikileta azonareo tsy zay
tsy maintsy mianatra. Ny fanahy masina zany a tsy tongatonga foana amintsika mihitsiny raha tsika ny mianatra miresaka aminy, miresaka aminy, miresaka aminy. Mba andramo zany e. Fa raha vao mivavaka ianao tonga hoe Jesosy io, nata hoe Jesosy io tsaramaso ny lokanay a, tsofokely fa mahamay a, tsy hivavaka zany. Tsy vavaka zany. Fa mangataka ny fanahy masina ho an'izay, tsy hoe ho anareo fa ho an'izay, izay olona anankiray mangataka. Io ny mahatonga anareo mpianatra zay sorako anareo zany, satria ampiarinareo zany. Rehefa tonga izay ny fanadinana dia potsina be lohanareo io. Andriamanitra ilay tena tsaiko ity. Raha vavazay ny voalohany dia mikorotana dododolo ny ao an-tsainao ao. Dia niteny foana hoe maka aina kely aloha vavaka. Tsy haiko ty Jesosy, iarao ny fananao masina, hitondra ny tanako. Hitondra n'iny izy a, lasa n'izay nanao amin'ilay soratra. Tsy misy tadidiko mihitsy Dada zay zavatra nolazaiko teo ity tanako ity, fa vita. Nateriko ny taratasy any an-trano any tomany. Tena tsy vitako Jesosy, maty a, tsy afaka. Fa rehefa mivonona ka mivany mpanadinana, afaka izy. Ary nijereny le notiny fa ambony be le nanakorotana ny sainy teo. Iza nanao zany? Fanahy masina. Zany ny asany any amin'ny ankizy. Tady sipa indray ny ankizy aveo io tenenako anareo foana. Manontanian'i Jesosy foana hoe ataovy foana ho an'ny Jauna 9:17 fa hainareo tsy anjery hoe raha tonga ny fanahy famarinana ozy izy taridala nanao any amin'ny marina rehetra na ny zavatra ho avo lavitra miasa ambarany aminareo. Da nangatao izy. Raha ity tovolahy ity ny tokony ho vadiko Jesosy ohatra n'izy ny endriky ny tokantranonay. Zay fotsiny. Mangataka ny fanahy masina aho ilasa amin'ny marina. Manofy amin'ny alina fa mahita le lasy vehivavy fampikapoka amin'ny kifafa ohatra ny titisy gromine. Inona zany ny endriky ny tokantranonareo a? Miady. Miady foana ary tsy maintsy hisaraka nareo. Zao dia misaraka. Tsy nareo vehivavy mihitsy ny tena sarotra tenenina amin'io. Atro ny maly, fako maly, iny. Tena tiako ve, tena tiako Pasteur. Fa naka teny a. Inao any teny azonao? Mpamitaka. Ka teny azoko zany fa nelainy Dada ny tsara. Dana manontany an'i Jesosy aho tsy manontany an'i Dada. Mangatany fanahy masina ilazana ny marina. Fizy milaza ny marina rehetra. Na nofy izy avy any fa fampitondraka rano maloto dia mifampikapoka. Ka nofy ratsy zany Dada, nofy ratsy zany.
zaho aty azo be mihitsiny a dinan'olana ary zao raha fozako ny tena tsy tia mankala teneny izy dada teny foana ho ahy ianao a efa miteny aminao a zao a aza manambady an'io ianao ka zay efa be vokaka dadalanao aza miainy ny tenin'andriamanitra angenao midira ihany anaovan'andriamanitra anao toery zay lazain'andriamanitra ahitanao azy io izy ianao manohatra io na to hoe miteny ratsy ny fanahy masina io manohatra ny lazay ny nofy aminao io io na to hoe miteny ratsy ny fanahy masina nofy ratsy zany nofy riny zany za efa ty azy zay rony amin'ny tena hony zay ratsy mivady da naro dana any amin'ny afo be miaoninareo roa maditra mihitsy nareo vehivavy amin'io nefa io ny fanahy masina efa miteny aminao hoe tsy mety io fataroko anareo raha manontany an' Jesosy ianareo Jesosy teny tokana ihany Jesosy mety ve mivady zay sy ranona ny asy tokana ihany tsy mety tsy miteny mihoatra an'izay Jesosy zay ihany ny azy teny tokana dia io no mahatonga an' Jesosy teny amin'ny soratra masina hoe amin'ny Jaona toko 9:20 manana zavatra maro olazaina aminareo aho fa tsy zakanareo raha Jesosy zany no miteny dia tsy zakanareo dia tsy zakany ampidiriny Jesosy zay mifanahy masina angatao fanahy masina io sy ilaza aminao ny marina rehetra dia ny fanahy masina io manazava anao lava be io zay azo iry anay nareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina nareo zay rehetrarehetra afaka mijoro vavolombelo zany efa nomendriamanitra hery zay ny angatahako na misy olona ray na roa na telo hijoro vavolombelona mihitsy hoe zao no nataon'ny tompo tamiko da tamin'ny fianarana tamin'ny aretina be tsy afaka io no miresaka aminao hoe zao atao tamin'ny asa mandrarahana sasany zany efa nataon'ny tompo hoe ndana ho ahy ianao miady volamena tontolon'ny andro dada asen'i Jesosy miady volamena dada foana aiza no any mandeha ianao amin'izany lalana menatsimo dia mekandrefana mbola tsisy ho azy zany angatao le fanahy masina hoe aneninna ka aloha dada indray no mangataka za tsy anao ny ampianatra anao mihitsy ny ao anatin'ny foko hoe dada ne mety tsy hoe ty foana mandrakizay fa Jesosy le ty izy antanina sarotra ho tsy maintsy mianatra miresaka aminy isan'andro tsosy tonga dia mahay bisikilety zany zay ny angatahako aminareo ary raha mba misy olona ray na roa na telo mba hijoro vavolombelona mihitsy fa izy mihitsy miteny hoe hoy Jesosy ho vavolombeloko anareo azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina manana hery samy teny anatin'ny vahoaka maro zany nahazo ny fanahy masina ary asehoy zany sahi miteny sahi mampiseho an'izany zay ny ilaiko dia mba fantatra fa hoe ka izany zany fiasan'ny fanahy masina amintsika mankataka olona ray na roa aho tsika manao ny hira hoe ry Jesosy mitendena araka ny fomba ahohanina
aemba batsavosiasa iteiteinovatsisai aleluia zay zay te ino mihitsy fa tsy sa asehoy azy Jesosy tenena. Mbola ivavaka sika toko finahitra leo anao Andriamanitra sola izy atraitraiko mandrakizay miondrika za mandohalika ny foko Andriamanitra manoloana siza fiandriananao amin'izao sy fotoana izao satria eto ianao misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra nasehoanao tamin'ny fiainako fa na dia mpanota ary izay Jesosy io tena hevitra mandrakariva ny fiainanay ianao ary tsy foinao verisay malahelo ianao Jesosy raha misy zavatra miatra amin'ny fiainanay ka dia izany amangina anay amangina ao anay tsirairay azy amin'ny alina mangina miangavy aminao raha Jesosy apetrao ambavanay ny teny Jesosy io aoka tsisy voalazanay afa izay tena sitrapolo anay dia feno fanahy masinao izay sotra indrindra Tompo amen. Ny joroky vavolombelona izany ry havana dia za zany taloha ohatrany hoe alergia foana misy zavatra mangididy foana ny tenako dia misy botsobotsina maintimainty foana dia makany amin'ny dokotera dia tsy ohatrany hoe tsy dia hitan'ny dokotera hoe inona re mangididy ireny fa asiana crème kely dia maina dia avy eo dia eo ihany eo. Dia rehefa mivavaka tamin'i Jesosy dia nivanginy tamin'ny alina dia nasehoany ahy zany ny sakafo tokony hohaniko nasehoany anahy tamin'ny alina dia vonanao an'izay ary havana dia tsy ny sakafo ihany fa ny zavatra rehetra ohatra fotsiny le sakafo tsy teneniko anareo fa le ohatra hoe ampafantariko anareo zany hoe Jesosy io tena na ny ara-panahintsika ary zany dia karakara iny dia ianao ozy izy raha vao mivory ianao ka manatrika fivoriana ianao na aiza ka misy ozy izy fifahamaliana ao vao manomboka fotsiny ozy izy mifahamaliana dia ianao ozy izy mivoaka fa tsy mahazo mipetraka ao dia izany foana ry havana na ny amin'ny sampana na aiza raha vao misy manomboka mihitsy hoe misy mitabataba misy tsy mifanara-tsaina na ny ampiasana dia lasa mivoaka dia izany dia voninahitra Andriamanitra irery ihany sotra Jesosy. Mbola hiary vavaka sika tompoko misaotra Jesosy fanomenao an'ity fotoana ity izahay ahafahanay mijoro vavolombelonao maneho ny zavatra izay nataonao taminay dia aoka ny fanahy masinao ametraka ny teny ao am-bavako dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana ary ametrahana izany vavaka izany amen. Ny joroako vavolombelona izany dia resaka any ampiasana dia misy ramatoa izay mpahandro sakafo ao ampiasananay dia manofo ratsy an'io ramatoa io foana hitako ao anaty fako izy ao anaty tatatra dia fanalefako tany amin'ny Dada ilay nofy dia namaly Dada hoe aza misakafo ao ampiasana intsony fa mitondra sakafo dia nefa izay miasa alina indraindray dia ilay amin'ny alina izany tsy maintsy hoe ao misakafo dia nanantona mpiandry dia hoe hiala ao amin'ilay asa izany nefa ny taonanao efa lehibe izany dia hoe sarosarotra ny ahitana asa dia hoy izy ilay mpiandry hoe tsy miala ianao izy izy fa entina mbavaka io ramatoa io dia taloha izany efa nisy vehivavy anankiray nisoloako toerana maty namisavian'ilay ramatoa dia mivavaka foana dia izy ilay mpiandry rehefa tonga ao ampiasana ianao manaova tonga aloha dia mivavaka dia mijaly be zany ilay ankizy misakafo ao hanaovan'ilay ramatoa anahy dia mivavaka foana izay dia iza ny anaran'ilay ramatoa dia nitenenina tamin'ilay mpiandry dia mivavaka dia za zany efa ohatrany hoe kivikivy amin'ny maha olombelona ohatrany hoe kivikivy ianao hoe
to tsy miala akory ty raha matoa ty dia hoe ny ianao izy mivavaka dia tsy ianao indray no mandeha miala fa le olona ratsy miala eo aminao. Dia tamin'ny herinandro izy dia tonga tao patronay dia nidina tao amin'ny patronay izy dia gaga be hoe inona ary nidindreo aman-trano ao. Dia avy eo ilay patronay nampiantso anao hoe hiala hony anina amin'ny faran'ny volana amin'ny larobia zany. Dia saotra Jesosy ao zay zany mivalim-bavaka. Dia avy eo izy nanantona anahy koa izy dia nitomany hoe hiala ozy izy afa aleatsony ny zanako any Ambatondrazaka fa marary ny zanako dia andeha hikarakara. Dia faly be sady lanangano any zany masoko moa ny amin'ny maha-olombelona dia nalahelo kely any hoe andeha hiala amin'ilay asa izy. Dia nitiako tenena hoe ay Jesosy manana amin'ny fotoanany rehefa hamaly vavaka fa ny anay zany nieritreritrinay hoe tamin'ilay andro iny izy dia tokony tonga izy dia nandeha nydroany patron fa Jesosy kay miasa rehefa tena mino ianao rehefa tena mino zany ianao dia manana amin'ny fotoanany Jesosy hamaliana vavaka. Izany rehetra izany dia ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Iaraka endrikitsika hivavaka tompoko. Misotranao Andriamanitra iray tsara indrindra ny amin'izao fotoana izao zay efa naseho anao anahy. Raiko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, aoka ny fanainao masina ny teny. Ary izay rehetra ambarako eto Jesosy dia ny marina ary ny marina ihany. Amin'ny anaranao no angatahako izany vavaka izany Jesosy eo. Amen. Iaina ny anarako tompoko, manambady aman-janaka 3 ny zanako, 7 taona ny voalohany kambana ny faharoa heritaona sy 3 volana. Ity fotoana androany ity dia efa hitako tamin'ny alalan'ny nofy, hitako tamin'ny alalan'ny fahitana sahady satria efa naseho an'i Jesosy sy ny fanahy masina tamiko izany. Fa izy fotoana tsy maintsy hijoro fahavolombelona eto amin'ity toerana ity, ka na dia menatra aza dia hiteny eo am-pitoerana eo dia miteny hoe Dada hoe mangataka olona hijoro fahavolombelona dia fa saiko tsy handeha tompoko satria misy tahotra atao anatiko hijoro manoloana ny olona be da be eto. Kanefany nijoro ankehitriny mba ho fahavolombelona Jesosy ary hozaraiko anankiroa fijoroana fahavolombelona izay ataoko. Amampivady dia eo amin'ny lehilahy zany hijoro voalohany tantaraiko aminareo, dia eo amin'ny vehivavy rehefa avy eo amin'ny vady. Ny lehilahy ao anatin'ny tokantrano tompoko dia matetika izy loham-pianakaviana ary mandalo ady sarotra eo amin'ny fitantanana ny fianakaviana sy ny ankohonana. Rehefa nivady izay mivady lantony anaran'ny vadiko tompoko dia nandalo ady sarotra ary niteraka avy eo niteraka ny zanako voalohany. Rehefa niteraka ny zanako voalohany dia za efa nitaizana tao anatin'ny sampana. Tsy maninona ataonako eto ny anaran'ny sampana kristiana tanora zandriny ahako tompoko. Efa nitaizana amataonany tao anatin'izany kristiana tanora zandriny zany ary malala tsara ny lalana ny amin'ny tanora hoe inona ny hiarovan'ny tanora ny zatovo lalaka lehany tsy ho voaloto. Asa tofana loatra fa tena tsy re. Asa tofana loatra micro. Inona no hiarovan'ny zatovo lalaka lehany tsy ho voaloto dia ny fitandremana ny teny. Izany efa tompoko tao anatin'izany za tao anatin'ny tokantrano dia tena ataoko hoe sady nisotro toaka, ny foka rongony nijangajanga ary engany izy zavatra teneniko eto mety ho afa-baraka tsy manino zany fa ny devoly ny tiako alaina baraka eto fa tsy zahako. Mety ahitanana reo any ivelany any rehefa avy eo hoe iny zany le foka rongony, iny zany le mpisotro toaka fa tsy manino. Fa androany mijoro fahavolombelona eto anatrihanareo fa namangy anahy tamin'ny alalan'ny nofy Jesosy
ary nofo voalohany izay nivanginy ana tompoko a tamin'ny herinandro mipaka iny dia nahitako a fa tonga ny andro farany tao anatin'ny nofy. Ary rehefa tonga ny andro farany a nisehony zany dia teny tonga Jesosy teny amin'ny raha ao lanitra. Ary rehefa tonga Jesosy teny amin'ny raha ao lanitra dia niara-niakatra tamin'izay rehetra nino sy nanao ny asany. Tamin'izany fotoana izany nefa za tao anatin'le fisotrotoaka tena tompon'ny fisotroana labera tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa leoleo kely ny labera satria somary mety hoe kelikely ngamba ny degré dia niakatra toaka gasy indray ary mandray tatatra tompoko. Fa nivadiko teny a nivavaka ao anahy isan'andro amin'ny ranomaso, manoratra taratasy kely ao an-trano dia mivavaka hoe Jesosy a iny le vadiko, fantatro fa anao iny kanefa tsy misy olona afaka mamonjy olona, tsy misy olona afaka manova olona fa ny fanahinao masina Jesosy a no afaka manova olona anankiray. Tao anatin'izay nofo izay tompoko a dia tsy voaray tao anatin'le fampakarana masina. Ary rehefa tsy voaray satria efa fantatro hoe ho avy ny fampakarana dia vao mainka nanompa tompoko teny ratsy. Izay nofoko voalohany. Tonga indray nofoko faharoa tamin'ny aorianan'izay nofo izay dia nahita fahitana zavatra sarina biby teny amin'ny raha ao lanitra tompoko. Ohatran'ny hoe tandindona sokatra, alika, tandindona biby maloto zany. Tandindon'inona? Biby maloto. Ohatran'ny hoe ny alika zao tandindona ataoko hoe vetaveta. Ny fahalotona rehetrarehetra, ohatr'izany ny kisoa fahalotona. Ohatran'ny hoe ny kisoa zao efa sasana, efa diovina, verina amin'ny alohany ihany. Dia tao anatin'izany fotoana izany a dia mbola tsy voaray ihany aho tao anatin'ilay fampakarana tompoko. Tsy voaray ny? Tsy voaray, tsy niakatra, tsy voaray fampakarana, tsy voaray ny Jesosy tao anatin'ny fampakarana. Fa rehefa tonga nofoko fahatelo izay nofoko farany a dia nisehon'i Jesosy ahako a tahaka ny olona tsotra. Ary rehefa niseho tamiko izy dia nijoro tamiko izy dia niteny tamiko hoe ambarao ary ataontsika isy ianao ifandahatra, lazao amiko ny fahotanao, lazao amiko ny elokao. Teo atompoko tsy nahateny, tsy nahavolana satria tao anatin'ny fahotako, tao anatin'ny eloko ary fantatro daholo ny zavatra rehetra nataoko fa tsy vitako intsony namboraka an'izany fa nandohalika tompoko dia nitomany. Ary tao anatin'izany dia ny zavatra nitranga rehefa mifoha maraina dia namoana ny vadiko, iaina manana teny ambara aminao izy tsy mahafantatra ny nofoko mazava ho azy fa mibebay ianao zay dia zao fa Jesosy efa te hisintona anao fa ianao maniliky tsy haiko hoe inona ny zavatra mampaniliky anao anazy fa Jesosy misintona anao fa ianao maniliky. Dia mbola tsy niraharaha tompoko rehefa mifoha maraina fa lasa aloha nandeha ny asa. Fa rehefa tonga tany am-piasana tompoko dia rarakopana ny ranomasoko satria nikasihan'ny fanahy masina dia le hira ay teo foany Kristy iny ny tao anatin'ny lohako. Ay teo foany Kristy na dia teo ary amin'ny sotro toaka, na dia teo ary amin'ny boboka labera. Ay teo foany Kristy na dia teo ary amin'ny fitsangatsangana sy ny fahalotona sy ny fitenenany ratsy rehetrarehetra, teo amiko foany Jesosy. Ary izany voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany izany tompoko. Fa nanomboka teo dia sady tsy mikitika alikaola tompoko ankehitriny. Madio ny aho eo anatrehan'ny vadiko voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Sotra teo. Mbola misy? Miala tsiny aloha fa ataoko fohifohy ny anahy fa ohatrany tsy mety raha tsy navelan'i Jesosy raha tsy hijoro. Vavaka isika. Voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotra anao izay Jesosy mbola nitahenao anay tamin'iny alina iny. Na dia natory-tako amin'ny maty aza dia ianao mbola namohanay am-pifaliana ka tonga eto amin'izao tempolinao masina izao sy vavahadin'ny lanitra izao.
ary misaotra anao Jesosy satria nao zava-magahaka nataona aminay ary Andriamanitra tena miteny aminay isan'andro isan'andro ianao ka dia misaotra Jesosy satria mbola tsy navelanao raha tsy hijoro eto Jesosy fa ankehitriny Jesosy voaka izay nataonao tampoka ihany no voambarako eto. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ny hijoroko vavolombelona ataoko fohifohy ihany ana fa lava angamba ilay izy dia tongotro izany tsy fantatro fa vao nanomboka ny volana janvier dia narary ilay tongotro ohatra miferikely izay ny teo fa efa nijoro vavolombelona ihany moa dia kanjo ilay izao nitombo be ireny dia nisy fotoana mandeha ihany manao asan'Andriamanitra ny amin'ny sampana dia ny olona izany miteny anay fa ahoana tongotro io andana makany manao alalizy ohatr'izany izany efa mivavaka ohatra ny tsy resy lahatra mihitsy aho hoe ho any amin'ny dokotera dia nisy fotoana mbola niasa misy asa izay zany ataoko any amin'ny sinoany dia sendra mba niteny anay izay avy any Sinina dia ozy izy mantsy anay hoe zaho ozy izy andeha ay moa fotsiny fahatsoko ihany ianao dia eny ary va ka ilay sorako an Jesosy mihitsy zany hoe Jesosy nandamina an'ilay izy mba nafahako avy eo tsy nandeha tany amin'ny sampana tsony dia tsy niasa fa 2 volana zany teo Ampandrana tena tsy mivavaka fa teo anandiny tena dia mibebaka hoe Jesosy raha vao nitongotra moa izany no vao kitikitika dia tena andeha lavitra indray ve za satria efa tapaka ny tongotra teo aloha teo fa lavabe fa tsy tantaraiko lavabe ilay izy dia nandiny tena fa Jesosy io rehefa namamangy ana foana hoe ty bebahanao dia izao moa hoe taona fibebahana farany dia ozy izy aho hoe dia mamangy ana hoe ohatra izany ianao hoe tamin'ny heritaona ianao fa mibebaka nefa mbola verinao ihany ilay fahotana dia Jesosy zany tena manamboatra dia tsy napoziko mihitsy moa izany fa menteny fikasana foana hoe tsy fahafatesana ny atao izao fanehoana voninahitra Andriamanitra dia be dia be zany tenin'Andriamanitra mampahery ana ao dia eo Ampandriana eo dia ny olona moa izany miteny ana foana hoe andana makany amin'ny dokotera mampatahotra io tongotra io na mivady aman-janako ary fa za zany Jesosy mamangy ana dia mampahery ana dia mandiny tena hoe mibebaka ina Jesosy mampalahelo anao dia miteny ana Jesosy fa be dia be ny nofo ny teneniny ana. Anankiray ny tena tantaraiko manana zanaka zany dia ohatra ny tabatabaiko be ilay izy lava be nefa ilay izy raha vao tantaraiko hatramin'ny Tsipriam fa tsy napoziko ilay izy fa Jesosy mamangy anao anatin'ilay nofo dia nitabatabaiko izy hoe nisy vilia zany fitondrany sakafo any am-pianarana dia zany dia voaka sampana dia hoe hitondrako sakafo dia nampindramiko olona ary mama ozy izy ilay izy tabataba be tamin'izay tezitra be taminy dia tsy tadidiko ilay nofo fa tsy tadidiko ilay teny fa taty aoriana nampiseho an Jesosy ana tamin'ny nofo ilay izy dia ozy tena mifona ary aho Jesosy fa izany mbola kizitiny ity dia mibebaka aloha dia Jesosy zany rehefa hitan Jesosy ianao mibebaka foana dia asehoan Jesosy ana nofo sakafo hoaniko hoe ianao mihinana nasehoany ana zavoka akondro paoma ohatr'izay dia asehoan Jesosy ana tantely eraky ny sotrokely nasehoany sakafo zany naturel foana fa za zany tsy mety amiko le mihinana fanafody le any amin'ny dokotera reny tsy mety amin'ny vatako fa naturel dia rehefa mibebaka dia hitako miova foana zany le tongotra dia nitakiny Jesosy aminao hoe andana amin'izay manao asan'Andriamanitra fa efa hitako maina be zany le tongotra dia nandeha nanao asan'Andriamanitra dia tany am-pandravana ny asan'Andriamanitra sotran'i Jesosy dia voninahitra Andriamanitra irery ihany amen. Ay sotra to hitantsika amin'izany fa fanahy masina miteny amin'ireo olona ireo hoe ty sakafo ty hohanina ty sakafo ty hohanina zany izy no ao anatintsika zany izy no mitoetra ao anatintsika ao foana izy fa tsy maintsy mizatra miresaka amintsika dia eo nambarany teo ny anankiray kosa ny lazainy ditrany ny adanany misotro toka fa hain'Andriamanitra foana no miresaka amin'ireny reny no manova ny fiainantsika isaoran'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany fa ny teny mbola zaiko aminareo tanora dia zao amin'izao fotoana izao fa misy le tsindrona le rongony reny inona mivolazanareo azy le aroarao tena mampitandriny Jesosy
izay manao an'io dia tanon'io foana tanon'io foana tanon'io foana nefa ny ati-donao efa simbany indray mandeha iny ihany dia tsy vitanotsy ny fianaranao io manjary masika be anao otrano tenindratsy anao otrano mamona anao otrano zay sisa mivenanao gangster mampitandrana anareo misaotra ny joro vavolombelona teo ai te fony Kristy teo aza zany tsy famendrehantsika tsy fantaterahantsika zany eo foany Jesosy tsy mamela antsika irery izy fotoana ny fibebahana faran'izao nde araka hitsangantsika hitondra ny tenantsika tsararay aby manoloana an'izany vatsim-panahy fijoroana vavolombelona zany so dia sanatrian'izany tsika ampiaisotra sy afiala ny fanahy masina sanatria hoy aho tsy toetra ao anatintsika andesa mitondra ny tenantsika tsararay aby tsika inona Jesosy ny fahotana zay mbola iainako ka mahatonga anao malahelo mahatonga ny fanahy masina malahelo ka tsy ho tamana ao anatiko tsaroa fa zany fanahy masina zany tsy mitoetra amin'ny toerana inona tsy mitoetra amin'ny toerana maloto tsy mitoetra amin'ny toerana be korotana araka le fijoroana vavolombelona zay iaintsika teo andesa mitondra ny tenantsika tsararay aby eo anatrehan'i Jesosy Kristy tompontsika ivavaka isika misaotra lehibe dia lehibe anao Jesosy fa tanteraka taminay ny teninao Jesosy manao hoe raha andeha dia tsy amelanareo irery fa ny fanahiko no avelako aminareo izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra zany fanahinao masina zany misaotra Jesosy misaotra mampatsiahanay ianao amin'ity andranio ity fa marina ny teninao fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo amiko ka tsy ahitanareo ny tavako ary mampiaisotra ny fanahinao masina zany satria ny fanahinao masina tsy afaka mitoetra amin'ny toerana be korotana tsy afaka mitoetra amin'ny toerana maloto tsy afaka mitoetra amin'ny olona zay mbola miainao anatin'ny fahotana sy ny fahadalana araka ny fijoroana vavolombelona zay nentiny havanay teo Jesosy misaotra anao mampitandrina isan'andro isan'andro ianao ary manana tombony lehibe izay Fiangonana FPVM fifoazam-panahy fa taona ny fibebahana faran'izao taona zao sanatria Jesosy mety mitsikarana mitsara ny eny hafa zay ny hafa mety fitahina sy fanambinana sy fahagagana sy fahasoavana foana fa zay kosa tefenao isan'andro ao anatin'izany lalan'ny fibebahana zany mba tsy ho disy fanantenany zay Jesosy mampietrehitra anay Jesosy malala ny fijoroana vavolombelona le rahalahy teo fa marina antsona io ianao fa vitsy noraisina anisany tsy voaray izy tao anatin'izany kanefa kosa teo ny fanahinao masina nampatsiahana azy ny amin'ny sitraponao ka nafambebaka ny joro vavolombelonao ary nanala baraka an'izany asany devoly zany mba ho izany zay tsararay aby reto Jesosy ninona tsy fahatanteranay tsy fahamendranay fahadalanay fahotanay vitanay teo anatrehanao tsy natao hoe ho an'ny ranony zany na ho an'ny rana fa ho an'ny tenanay tsararay aby zay mandrehan'izany teninao sy afatra ao tsy fijoroana vavolombelona zany hifonanay sy bepahanay eo anatrehanao Jesosy ny amin'izay rehetra nampalahelo ny fanahinao masina mifona aminao zay Jesosy na ny fisainanay na ny fietreretanay na ny fiteninay na ny fijerinay na ny fihetsikay ninona Jesosy nataon'ity tenanay ity ka nampalahelo an'izany fanahinao masina zany hifonanay sy bepahanay eo anatrehanao Jesosy taona ny fibebahana faran'izao taona izao Jesosy aza manosy-botanana anay ianao Jesosy fa tanterao mandrakariva ny teninao manao hoe tsy olombelona nge ankory ka ho tofo aminao mandrakizay fa noho ny anarako ianao Jesosy noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako aminao kanefa amin'izao sisa izao ianao Jesosy aza manota intsony Jesosy mamelany eloka mamindra-fo aminay Jesosy adiovy sasa ho afakota afakeloka ho afampahotana amin'ny alalanay ranao masina lay ranao sarobidy zay efa nalatsaka ny teteny jinika teo ambony hazo fijaliana teo Kalvaria zay Jesosy vontosy an'izany ranao masina zany hatrany tampon-doka hatrany am-paladia hanadio ny eloka sy ny fahotana rehetrarehetra Jesosy ary hanamasina anay ny fanahinao masina amin'izao andro ny Pentekosta zao
mampalahelo Jesosy fa amin'izao vanim-potoana amin'ny Pentekosta zao tsy hain'ny olona ny dikan'izany filatsahan'ny fanahy masina zany fa ny fiainam-betaveta sy ny ditra sy ny filibana sy ny lanonana zay manome voninahitra ny satana nataon'ny olona Jesosy fa zay kosa Jesosy efa rikorikony reny zay manome toky manome voady aminao fa tsy eto amin'izao toerana masina zao ihany no andana masinana ny tenanao fa hijoro vavolombelonao zay satria nandray an'izany fanahinao masina zany mitoera aminay mandrakariva ianao fanahy masina misaotra ny amin'ny famelanao eloka misaotra ny amin'ny famindranao fo Jesosy manala misaotra ny amin'ny fanadiovanao anay ary mitoera ao anatinay ianao fanahy masina mamenoy anay ianao ary ianao fanahy masina nitaridalana anay tsirary aby andehananay amin'ny lalany marina sy ny fahitsiana araka ny teninao Jesosy misaotra Jesosy misaotra fanahy masina rehefa voadio tahaka n'izao zay rehefa voavela eloka tahaka n'izao dia matsiaro an'i Davida mpanao salama rehefa tojo ny fitsapana sy ny fisedrana nanota teo anatrihan'i Jehovahandriamanitra rainao kanefa natsiary meloka sy diso dia ny fona sy ny bebaka ary nahazo famelan-keloka izy ary nika am-pifaliana sy ny hira am-pifaliana tamin'ny salama izany nika an'i Davida mpanao salama zany Jesosy iarahanay manandratra amin'izao ora sy fotoana izao satria navelanao ny eloka Jesosy manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka tsy misy fitaka ny fanahiny amen minan'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao ary minan Jesosy Kristy zanany latokana tombontsika izay nitotorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijanona baka Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipekrovan'Andriamanitra ray tsy toa avy any aviany tsara mivelona sy maty mino fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen satria olona voavela eloka tsika tsara riavana ary efa voavela eloka dia voadio any rano Jesosy raha tsy vitan'izany any fa ny fanahy masina efa mirotsaka sy mameno antsika tsirairay aby mitomo raty anaty fona izany indrindrato poamoagataina zany Jesosy ny angatanay aminao mitoera ao anatinay ianao Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy masina alleluia amen ipetraka isika fiangonana dia mbola aminareo mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary dia tonga amin'ny fotoana izay ankalazana ny tsingerin-taona maro samihafa isika androany moa zany dia nisy 420 ireo nanoratra dia ovakina-panajana izany rehetra izany ratovy miora Joana 20 Mey rasola Arson Michel rasola Arson Hanitra 7 taona tamin'ny 7 Mey nomenjanary nomena famezatso fitahina 7 taona tamin'ny 5 Mey Ratsimba Zafy Samuela 23 taona na Ampandray Randre mampianina Adrien 9 Mey Razafin-drakoto Rolonsy Andrena Soliholo ny aina Isabelle 7 taona ny fanambadiana Razafy Manatso Bertine 7 Mey Rakoto ny aina Richard 12 taona tamin'ny 20 Mey Rabe Manjara Kolona Hermisa 7 taona tamin'ny 13 Mey Razafy Tompo Faralanto tamin'ny 17 Mey raha mampianiny Malala Mathieu Maher 7 taona tamin'ny 20 Mey nomenjanahary sitraky ny avy miotso 20 Mey Randrianja Sonrado Arvelo sy Rary Malala Fanjaso Chantal 15 taona amin'ny fanambadiana ary ampitiavam-bovonjy tendry ny avy fifaliana heritaona na Ampandray Luka Feno any Antanambe 1 taona tamin'ny 17 Mey Rasoa Arivonjy Zaza 12 Mey Rasoa Zananaivo tamin'ny 20 Mey Rasolofonena Rija sy Ravelona Rivo Justine tamin'ny 20 Mey tsingerin-taona amin'ny fanambadiana
mangataka vavaka ho an'ny tokantrano. Raha velonarivo Justina iny le tamin'ny mivavaka tokantrano teo a. Raha kotomanatso Jean Alfred sy Razafindrafara Volon'ny Irina 20 taona ny fanambadiana. Raha Solofo Manana Charles tamin'ny 20 Mea mangataka vavaka ho an'ny tokantrano. Raha Kotondramanana Suzie 20 taona tamin'ny 20 Mea. Randrianato Fitahina Sania tamin'ny 17 Mea 20 taona mangataka vavaka amin'ny fianarana izy. Andriatsatovo Tsikinirina tamin'ny 17 Mea mangataka vavaka amin'ny fianarana. Razafindrakoto Andriana Soljimy sy Rafanomezantso Finoana Mampionina tamin'ny 20 Mea tsingeritaona amin'ny fanambadiana. Yantary Malala Bakoly tamin'ny 20 Mea mangataka nira Jesosy apetraka aminao. Robson Olivia tamin'ny 17 Mea. Andrianjafo Nambinina Fanasina 17 taona tamin'ny 20 Mea mangataka vavaka amin'ny asa. Valimbavaka tamin'ny 10 Mea. Rakotonirina George tamin'ny 13 Mea. Nomenjanary Sarbidy tamin'ny 20 Mea. Randria Derson Mila Asoa tamin'ny 15 Mea. Martel Sil Severin Zoniena tamin'ny 19 Mea mangataka nira dia mba hanolo tena nira itapo aminy. Ravel John Anjanrainy Mitia tamin'ny 14 Mea mangataka vavaka amin'ny fianarana. Randria Kajasoa 90 taona tamin'ny 20 Mea mangataka vavaka dia mba ho salama tsara. Vololtina Dinasoa tamin'ny 13 Mea. Andriamparamalala Osana 3 taona tamin'ny 20 Mea. Rajaonarvelo Fanirina Tiavina tamin'ny 17 Mea. Rajaonarvelo Alfred Arsène tamin'ny 12 Mea. Andriantso Ima Antry Niala Naomi 7 taona mangataka vavaka amin'ny fianarana sy ny fahasalamana. Rajaonarivo Andriantso Niasana Ismaela 20 taona tamin'ny 14 Mea. Felaniaina Domoina Farasoa. Rahambelo Artafika Lazaniaina tamin'ny 4 Mea. Rasomalala Eme 20 taona tamin'ny 10 Mea. Randriana Arvony Antonio tamin'ny 20 Mea. Rasoanta Voloniaina tamin'ny 13 Mea. Rantarso Verohanitra Mpandray. Razanadrakoto Mpitiavana Nicole mangataka fahendrena. Andrianarso Brigitte 15 Mea na Mpandray. Ravelo Manatso Bonarjes sy Pasteur Voahirana 17 taona amin'ny fanambadiana tamin'ny 20 Mea. Ramiandroso Andrinirina tamin'ny 15 Mea. Rasonirina Yolande. Randriantsitoaina Asina Nirina. Ramahasotsiry Deraniaina tamin'ny 20 Mea. Rasonandrasana Clarisse tamin'ny 19 Mea. Andrianiaina Louisa Fitahina Sarbidy. Andrianiaina Softy Rebeka. Rakotomalala Norniaina tamin'ny 17 Mea ary Andrianjarivo tamin'ny 20 Mea. Reo rehetra ireo no tonga sy nanoratra ny anarany fa inona fa misy koa any amintsika any ka androany a dia atao inono eo ny fanomezana ho antsika. Ny fanomezana dia betsaka ny dokam-barotra mandeha amin'izao hoe 3 jaunay 4 jaunay fa androany 6 jaunay nomenantsika Isaia 12 andininy faharoa. Isaia 12 ka ny andininy faharoa no atao fanomezana ho an'ny rehetra izay nanoratra anarana na koa tsy afaka nanoratra azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fandroran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehova. Amen. Atolotra anareo rehetra zany a. Isika rehetra kosa andeha hitsangana iombom-bavaka amin'izy ireo. Hivavaka isika. Jesosy efaly ny fonay ankehitriny miaraka amin'ny faly amin'ny mpanomponao izay nanoratra teo na izay natoerana eny ka tsy afaka nanoratra noho ny antony maro samihafa. Betsaka ny zavatra nangatahana tao anatin'izany rehetrarehetra izany Jesosy. Eo ny fahendrena, eo ny fahafahana baka, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny fahasalamana. Kanefa raha mba nandray an'izany fanomezana izany izay androany a, fantatray Jesosy fa ny fanahy masinao a, mamahany izany rehetrarehetra izany. Na mianatra izay, na miasa izay, na tsy salamo izay a, engany ny fanindrina androany Jesosy a, mba handray ny fanahy masinao izay a, dia ho salama sy eo ambinina amin'ny zavatra rehetra
tahaka ny anambinana ny fanahana ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Mahazoa toerana tompoko. eny tompoko raha marina moa tokony nisy ny fandraisana ny akatoko ny fandraisana fa nisy fivoriana omaly raha ihany no olazaiko aminareo satria zay ny maika indrindra omaly dia ny fanamboarana anio foseptika UVC io fa tena mamofona be ny trano mamenatr'olona dia efa niantso zay teknisianina maromaro hijery an'izany atao malalaka be mihitsy io dia raha vana mihitsy ireo trano kely ireo hitarany fosy fa tery loatra le fosy io no mahatonga an'io maimbo be io zay nitapaka many zay manaiky zay daholo mpandray fanasan'ny tompo manangatanana hoe amboarina ny vesentsika sotra to zay ihany anao ny efa natitrantsika zao nirakitra voalohany sy ny faharoa raka ny mazatra dia androany dia procession amin'ny Pentekosta misoran'Andriamanitra fa miresaka aminao izy aminofy mananatra anao manoronarana manome sakafo le teo raha niaro amin'ny fahavalo le anankiray teo hoe tandremy sakafo any ampiasana kanjo moa nalan'Andriamanitra le olona tsy tia azy valom-bavaka daholo zany isoran'Andriamanitra amin'izao procession zany sotra to. Rikuni fotoana ilazany Jesosy aminao mareta mivavafona mivavaka ny fiainanao zay mazoto mivavaka mbola miavaka mariny zany ravako mafatratina mpitaina sy ambara minao androany azalany andro miferinana namarina mifianana tany madole mipepany onde mivava zay mazoto mivavaka mbola miavaka mariny zany ravako Jesosy miaino nivavaka tao isanandro zay tononinao Jesosy mahita ny apotsy miloka sy reo etaeta zay tsy mba navoaka mivavatrany fa aza tomany tsy hoverimaina ireny taray arao finona sy fanatenany fa Jesosy anetena azo atenay omeny anao zay masoanao na ny fitahina na ny fifarina mareta foana fa hoaviny fotoana zay riny votateraka avoko mivavatrany ramole totany fa mavonjy zany vavatsika azo anjolo isanandro ny aretina mahazo atsika ny adi-piainana mandany andro atolory amizay eo an-tanany ray fizimeno sy afaka andray raha mivavaky anao androany asa tao fahazarana ihany fa ny vona manonony zany no ilaina madio atrany fa zay maneky tena de mbolo vonjena diovy ny fo hafao amoko natezerana sy lolopo Jesosy miaino ny
mivavaka tao isanandro zay tononina Jesosy mahita ny apotsy miloka sy reo etaeta zay tsy manavoaka mivavatra ny fahaza tomany matsio verimaina ireny taray arao finona sy fanantenana fa Jesosy ane tena azo antenay omeny anao zay mahasoanao na ny fitahina na ny fifalina mareta foana fa ho avy ny fotoana zay ny fo hotanteraka avokoa mivavatra ny rambola eto tany fa mahavonjy zany Jesosy miaino ny vavaka tao isanandro zay tononina Jesosy mahita ny apotsy miloka sy reo etaeta zay tsy manavoaka mivavatra ny fahaza tomany matsio verimaina ireny taray arao finona sy fanantenana fa Jesosy ane tena azo antenay omeny anao zay mahasoanao na ny fitahina na ny fifalina mareta foana fa ho avy ny fotoana zay ny fo hotanteraka avokoa mivavatra ny rambola eto tany fa mahavonjy zany dia ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo dia faly miarabantsika mianakavy tonga somatsara eto an'izao tempolonao masin'Andriamanitra izao tratra ny tia Pentekosta 3 sy 2 ity engane ny fanahy masin'Andriamanitra hitoetra mandrakariva ho amintsika tsiraray avy ka hitaridarana antsika amin'ny fahamarinana rehetra tonga eo amin'ny fotoana filazana ny rarahan'ny fiangonantsika milohan'izany dia ny tenin'Andriamanitra zay vakitsika ao amin'ny baiboly amin'izao alahady fa 7 ny volana me zao dia ao amin'ny boky ny salamo fa 5:30 toy izao ary ny rarahan'ny fiangonana filazana ilazana asika fa amin'ny alarobia 31 mai amin'ny 2023 no avy zao ny fisotroana ny rahan'i Jesosy koa samy miomana amin'izany koa dia samy mitondra ny fitaovam-pisotroana toy ny vera AGT izany misaotra meloha ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsiraray avy ilazana avy amin'ny sampana avy amin'ny F7 fifaliana ho anay mampahafantatra antsika fa ny fanompoka ny taom-pilalaovana 2023 eto anivon'ny F7 isy noho izany ny fifanana ara-pahatanjahantena na football izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana amin'ny 20 taona ny sampana Gaetam ao ihany koa ny basketball ny fandaharan-dalao amin'izany dia ho azontsika jerena ao amin'ny petadrindrina atsy amin'ny parking ampahafantarina isika koa isika ray aman-dreny sy ny mpianatra ary fa ny fanampom-pivavahana hitondranam-bavaka ny mpianatra anao fanadinana dia atao ny sabotsy fa 17 ny volana jona ho avy zao manompoka amin'ny 2 ora sasany fanadiovana ny fiangonana aty ambany-drihana aty eto amin'ny réseaux sociaux kosa dia ny sabotsy fa 3 ny volana jona 20 sy 2 amin'ny 9 ora sasany maraina ka ireto avy ny sampana hanatanteraka izany ny vondrony mpampianatra ny katezoa ny SL4 aoka mba samy hitondra ny chiffon famafana ny W itsika avy amin'ny sampana Gaetam ao anatin'ny fankalazana 20 taona ny sampana Gaetam amin'ity taona 13 sy 2 ity dia fifaliana ho anay sampana Gaetam sy ny F7 ny manasa amin'ny fiangonana rehetra anatrika ny tournoi sportive ny foot 7 izay atao ao amin'ny terrain ny Akamaso eny amin'ny Pera Pedro Ambomahitsy be masoandro ny sabotsy fa 3 ny volana sy ny fa 17 jona 13 sy 2 manompoka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro mipetraka eo amin'ny tablao ivelany ny fandaharam-potoana ny match sy ny rencontre rehetra koa dia manasa ny sampana rehetra ny F7 mba hijery mialoha izany manantena ny fahatongavanareo maro ry havana ary dia ary miarary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony
ho amintsika mandrakariva. Avy amin'ny sampana lehilahy kristianina ho fanofanana fanohanana ny tafika masina lehibe amin'ny 2023 izay kasainay atao amin'ny faritra menabe ao Belosy Tirbiana dia fifaliana ho anay sampana lehilahy kristianina Ampandrana Taninanandrano no manasa antsika rehetra mpiara-mivavaka andray anjara amin'ny déjeuner concert izay karakarainay izany dia ho tanterahana amin'ny sabotsy 7 volana Jona 2024 eto amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano ao amin'ny 4e étage. Misy ihany koa ny fisarihana plakety amin'ny vidiny 10,000 ariary monja izay mety azontsika loka marobe toy ny moto scooter, ny tablette, ny bon d'achat, maro samihafa sy ny sisa. Ny tapakila fandraisana anjara amin'izany dia ho azontsika jifaina ao amin'ny mpikambana SL4 tsy misy akanavaka. Ataovy izay azonao atao ho fanohanana ny asan'Andriamanitra. Dia efa vita ny rakitra any amin'ny rihana ambony ka dia anolotra ny rakitra aloha ntsika aloha procession zao ny ataontsika mangataka ny fanahy masina foana tsika amin'ny hira 720 ambokiratsika ry fanahy masina ao ambony iraky Jesosy Tompo izahay aty dia mila vonjy afanao atanjao mila vonjy azonao zay tsy mahay matay tsy mahay mitaingina bisikilety tsika fa lanjaintsika foana fanahy masina efa eny foana efa ao aminao fa tsy haintsika mampiasa azy mila vonjy zay Jesosy io dia mitenena foana iandininy voalohany ihany tsangantsika rehetra. Rifanahy masina ao ambony iraky Jesosy Tompo izahay aty dia mila vonjy afanao rifanahy masina hampahery zany folazonazo pahoza zany iranay Jesosy ny hanomezanao anay fanahy masina isak'izay mangataka aminao zahay isa-tokantrano isan'olona mba hanalanao ny olana rehetra momba azy hanasitrananao ny aretina rehetra sotra Jesosy voninahitra nay ho an'Andriamanitra reryany alleluia masina Jehova tomponareo endrika voninahitra rehetra amen. Petraka amin'izay tsika ianareo vehivavy ento foana ny poketra anareo ento tompoko fa misy foana poketra very e poketra very teto renika tsy mpiangona eto no nangalarany azy fa mpiangona any amin'ny FJKM lavitra be any izy mangalatra dia ateriny eto aminao eto ny poketra ka raha vao mahita poketra hafahafa ianao atero malaky iny nanao amin'ny bureau fa nalain'ny olona avy any lavitra be dia petraka ao aminao so sahiranao ianao zay sotra tompoko. Dia mbola hotoizina ny famakina ny rarahan'ny fiangonana izay eto ampelantanana. Filazana avy amin'ny sampana kristianina tanora zokiny fanasana ny sampana katezoa dia afaly manasa ny fiangonana anohana azy amin'ny opération big izay miaraka amin'ny fizahana maso iarahana amin'ny optisika ny faharoa sy ny fahatelo ny volana Jona ho avy izao. Ny billet ankaiky dia 5,000 sy 2,000 ariary ary azo zaraina ao amin'ny mpikambana azo raisina ao amin'ny mpikambana rehetra izany. Ny kaiky dia azo
alaina amin'ny efitra 316 ny sabotsy fahatelo volana jona manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva izay mividiny bie 3 no miakatra miaraka dia mahazo tikea ijerena maso maimpona ny zoma faharoa volana jona ho avy zao manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva ao amin'ny salina 316 ny sara fizahana ny maso dia 4,000 ariary ny sabotsy fahatelo volana jona amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 12 ora ao amin'ny 318 filazana atsona ireo président sy ny promotion rehetra zanaky ny tobo masina famonjena ambodanerana ho avy anatrika ny fivoriana iarahana amin'ny komite mifananganana toby ambodanerana sy ny vovonan'ny promotion rehetra notokanana tamin'ny toby ambodanerana izany fivoriana izany dia ho tanterahana ny sabotsy fahatelo volana jona ho avy zao na 3 juin 2023 ao amin'ny riana faharoa ao arian'ny fampianarana ray aman-dreny lehibe Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph izany manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'izany amin'io fotoana io satria everina fa zava-dehibe nodiniantsika iaraha manapaka ho totosaina somatsara ny fangatahantsika izay any amin'ny toby ambodanerana koa dia aminao veloma finaritra ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoy ny tompona ndraikitra. Reto kosa ny zanaky ny fiangonana izay iroso ao amin'ny fanorenana ny tokantrano masina. Ramatoa Ravaonirina Odette ary Andriamatoa Rabarjona Andriamiarnirina Tovojery ary Ramatoa Raharniaina Mariette Andaniny, Ramatoa Rafaramanana Andriamatoa Randrianarso Jean Jules ary Ramatoa Ranivo Arson Fanja. Na dia afaly mampandray antsika ny fanamasinana amin'ny fanambadiany reto zafiny ny zanany dia Isandaniaina Lazanirina Ertina sy Randrianarsoa Betty Sikanto. Izany dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny 7 volana jona ho avy zao manomboka amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Rakotomanana Jean Baptiste sy Rasomampionina Georgine Andaniny, Andriamatoa Randria Manalina Boniface sy Ramatoa Rasolonirina Olivette Ankilany. Dia afaly manasa antsika anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadiany zanany dia Randrianarso Mamtina sy Njara Malala Evaniaina. Izany dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 10 volana jona ho avy zao manomboka amin'ny 12 ora atoandro. Raha mbola manana Samuel Mianadahavy sy Ramaefason Antoine ary Rasoularson Angeline Andaniny, Andriamaefa Arson Maxime sy Razafy Arsoa Simone Ankilany. Dia afaly mampandray antsika ny fanamasinana amin'ny fanambadiany zanany dia Randriambolatina Toky Nambintsoa sy Razafy Maefa Ravaky ny aina Miora Malala. Ny fanamasinana amin'ny fanambadiany izy ireo dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 10 volana jona 2024 manomboka amin'ny 10 ora maraina. Koa raha misy ny mahita tsy mamety ny fanamasinana ny sasatsasany amin'ireo mariazy ireo dia aoka izy ampandreny ray aman-dreny mpitandrina melohan'ny daty izay voambara teo. Filazana manjo amin'ny finoana ny fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesina aminareo fa niava malala anay dia Rabe Endry Edouard inspecteur du cadastre dia natsony ray ody any aminy tamin'ny alahady fa 20 volana May 2024 rehefa nivahiny 77 taona teto antany. Hoy ny vadiny Rary Lalao Saolinirina Henriette zay ao amin'ny promotion lalam-baovao na koa ao amin'ny sampana Gaetam ary ny zanany Dimy Menada sy ny fianakaviana manontolo. Nofiny dia efa niala tao amin'ny fokotany ampahantokana ny talata 17 volana May ary dia nentina nanomezam-boninahitrin'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana Ekara Paroasy Trinité Masina Mangasoavina alohany nametrahana azy tao amin'ny fasandrazany tao Morarano Fianaratsoa. Toy izay koa ny mpanompon'Andriamanitra dia Ranjalahy Natalia zay mpiandry promotion ho avitra dia natsony ray ody any aminy tamin'ny 20 volana May lasa teo. Hoy ny zanany anakiroa zay solotenany Ranjalahy
njaka ny rina sy vero ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa niala tao amin'ny tranony tao Ampandrana Besarety ny Alarobia fa 4 ny volana May lasa teo tamin'ny 12 ratoandro ary dia nentina nanomezam-boninahitrin'Andriamanitra teto amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano mialohany nametrahana azy tao amin'ny fahasandrazany tao Ambohitry ny Andriana fiaferana. Ny fianakaviana dia nametraka fararakitra 250 000 francs anapitiana ny asan'Andriamanitra. Toy izay koa Ravalimanana, Razafiny Randriana, Lydia, Dekona sy loha ary promotion Fotoam-pivavahana eto amintsika dia natsony ray odany aminy tamin'ny alatsinainy fa 12 ny volana May lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Taninanandrano izay solotenany Rakotoary John Nahery sy Iony sy ny zanany ary ny fianakaviana manontolo. Dia tao koa misorana be deabe ny fikambanany Dekona foibe eto amin'ny Taninanandrano tamin'izany. Ny nofony dia efa niala tao amin'ny tranony tao Ankaditapaka avaratra ny alakamisy fa 15 ny volana May lasa teo tamin'ny ray oratolakandro ary dia nentina nanomezam-boninahitrin'Andriamanitra teto amin'ny fiangonantsika alohany nametrahana azy tao amin'ny fahasandrazany tao Ambotromby Havana. Fianakaviana dia nametraka fararakitra 100 000 francs. Andriamanitra ny fampiononange ampahery ny fianakaviana izay azon'ny manjomy. Farany dia mialohan'ny amakinany ireo voady masina dia misy fararakitra izay voaray tao amin'ny birao tamin'ity herinandro ity avy amin'ny fianakaviany tompoklahy Rahelimanana Noroasina dia 5,000 ariary, avy amin'ny tompoko vavy Ranjala Natalia 10,000 ariary, avy amin'ny tompoko vavy Ravalimanana Lydia dia 2,000 ariary. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany dia ho tohizina amin'ny famakinan'ny voady masina izany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray tratran'ity andro alahady Pentekosta ity tonga fotoana amakina ny voady masina isika vakina amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo ary alohan'izany dia iatsona ny président F7 Monsieur Rosa mba hivadika ato ambadiky ny altara fa misy mitady azy président Rosa. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny vady tsisy soratra 4,000 ariary mangataka fanasitrana izao Tompo. Raha sitrakao Jesosy toneo ty fotomany torovandrova tsentotsento sesilany tsy miafina minao injao fa te hitrotra andany tendrinao tsaroko mafilotra fanikapoka avy aminao ty maintsy sotroina razonao atao mba satriko soloina anefangotingoty any zany fa misitrakao irery anye Jesosy no atao mihaliangabiko anao Jesosy malala tolori heri ambatsy isalasala fa iantorakeo antratranao no hilalao sy ahaizako miatrikaly vaova. Anefa mo avy aminao saviany
tsy hoto ifonako aminao re Jesosy ny fahotako manimba fo tsy mahazo ka ialako natendrinao navalinoty zao nianjady amiko izao matoky ao fa ianao Jeso de tsy mamandao sy ahoko akory ny ho sambatreto antany ratokatsiro mba ho tanatrany iany no manotoka ampiandohana fa mafatra ny fiafarany ka miatra vao manaitra francs mampahafolony pension retraite volana me dia mba mangataka fahasalamana Jesosy misaotra Jesosy amen ity ndray Jesosy ny ampahafolony izay nomenao anay dia raisy mba vokatry ny fo dia taio Jesosy dia ampianaro mba haentam-bola fa tena tsy mahay fa lalilalo fotsiny ny vola tsy misy dikany dia Tanau anembola tiana ulala sana naraka fapaye Oh mamudi zanako miandana witirai tianawe yerikafo natoa itana siadi nukuma trakiza Sibamiu varifitya babu sawane refati tenatie azelalo tanyana
Lambasono asalotroana Seresiana Rahatuka iverina tramunda Riakana Lafiaina mamazaino mamazawe Lambasono asalotroana Zamene Sahanu Eza Watswiza Beyana Pentekosta izao makasitraka amin'ny any sabe dia be arotaka ao amin'ny tokantanonay indro mavafony tamin'ny aminao atolotra feno anao 87 500 ariary mitondranao a Jesosy
soka hafawavua fazarignanao misy ramora misy navitraza mananana Mafazavoa kazamba malaina kasi fantatraure zarovana namini ariva namini maraina mamafazavoa si mitsanona matukiare isi amboara voana vanye matutiare isi amboara voana vanye mama fazavoa amini maja kazanami vili fanifumazuku sadipenuata terumeni tompo valisofoko matutiare isiabuara buana vanye matutiare isiabuara buana vanye mama fazavoa amini malemi fazawireza asemusesosi duaranukeri Sasakaza nilukusatara genisiasa sena pejakini tupuamina matutiare misiambuara luana vanye Manbavita chorale ni procession. Omandrosory pararaton'i Jesosy. Mandrosory pararaton'i Jesosy. Mother
dia ilaza amireto be dehibe aloha ny taratasy tonga ty momba ny nofy fa efa manomboka koa ny rinona ka dia mialatsiny aminareo fa tsy maintsy mitamberimberina ohatr'izay foana ny nofy zay ataonao amin'ny atoandro avery ny nofy amin'ny alina dia manjary tsy miresaka amin'irentsony aho raha misy fotoana ionana dia mioneny any misy nataoko ty zao ty aloha misy anankiray mitady asa hono izy klasy mandry asa trano klasy mandry olona eto amin'ny FPVM mpampianatra sekoly lahady eo ambony eo raha mety ony dia mba tsy miasa lahady manao ny asan'Andriamanitra hono manko izy amin'izany io ny numéro-ny telefona azo antsony apetrako amin'ny bureau ty amin'ny bureau ato ambany ato zany bureau-ny fiangonana dia ao anao manontany raha misy milan'izany za dadana nisy fotoana taitra tokony tamin'ny 3 ora sasany maraina dia nahita carré kely mazava be teo amin'ny plafond aveo dia ka izy nitatra manodidina ny tranonay aveo nisy feonana hoe inona ny tianao ataoko aminao dia saika maly dia tonga dia nitendrezana aveo hoe ataovy ny asako azadino ny asako zay ianao mpianatra katekomenina ireny mazava be tonga ao an-tranonao ireny da izy na izy tsika tratran'izany na miditra eo amin'ny efitranonao na any atokotaninao dia zay le fanahy masina te hiresaka aminao ny porofony zany zao ny tonga izy dia niteny zay mahafanahy masina azy hoe inona ny tianao ataoko aminao dia saika maly ianao dia tonga izy dia niteny indray hoe ataovy ny asako voakatekomelina ianao menara tsara fa ho mpiandra nidikan'izany zao ity le nanofina mihinana hanina namela-pandrika tao ambaninay dia nanofinenana maloto mba resaka amiko anao rehefa aveo vita fotoam-pivavahana fa maratra anio anao raha tsy zay zany nanofy niaraka tamin'ny dada hoe ny zanako lahy 12 taona dia lomano ary nisy ohatran'ny crevette ireny 3 nitsofoka tao amin'ny lamosiny fa voasitoka daholo ireo asova mihinana crevette fa tsy ampy calcium sy ny namana io zanako lahy 12 taona io fa ho avo amin'ny fanadinana ianareo mpianatra rehetrarehetra manonofy na trondro na crevette ninina nofinareo tsy miandry ny dada mihitsy fa tonga dia mihinana fa zay le fanahy masina miteny aminao hoe io hoanina eto dada mety tsy vitanao fa ny fanahy masina enonareo foana eny dia arao zay lazainy nininina ny hitanareo anatin'ny nofy afa tsy maloto ao nga zay tsy azo hoanina biby lava koa laza ody dia tsy azo hoanina fa nininina hitanareo na tanalahy na poma na voankazo na legioma nininina famonjena mpianatra aingana diaingana zany minana manofy atody ianao dia minana atody manofy atody ratsy ianao atody maimbo ina dikany aza mihinana atody arao daholo zay lazany fanahy masina aminareo fa lantsana foana le bisikileta fa tsy tangelana tia ho anareo ray aman-dreny zanakareo nanofy izasy ny sipako ozy 19 taona moza ny sipako ary za 13 taona tanareo ray aman-dreny zany amin'ny sady ny ankizy dia efa mieritreritra n'izany za nanofy ny lahy 19 taona dia aveo nisy tafondro be dehibe nisy nandeha teny amin'ilay tendrombohitra ampitanay no ny kelikely dia nisy koa tafondro teo aminay dia nitsaoka zahay nititranotrano inona ndikan'izany mahazo vady rasa tsy mahazo tafondro fotsiny manodidina anareo jesosy io tafondro io so miaino an'izany eto anareo dia hoe aza mandrarahany zany ranga fandao sambory ianareo ray aman-dreny sambory tovolahy manadala ny zanakareo 13 taona io
fa anadala fotsiny izy a fizy tsy hanambady an'io ary Jesosy miteny amin'ny fanahy masina hoe doloko nareo poteny raha mbola mivoady io zazalahy io aloha miangavy anao aho a dana isanangana za dada vehivavy nanofy fa tao anatin'ny tapabolana zay hoe nisy karazana lehilahy nanatona na ny zanako vavy 15 taona dia mianakaiky lehilahy ary rehefa tonga akaiky a na ny zanako vavy dia lasa mena be ny masony miteny za hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy sady nan'olona le anaran'olona dia tapatapahako ny taolana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zay no mety fanahy masina efa milaza aminao mihitsy fa ny zanako vavy io a dia ho tanarahan'ny olona misy dia voly zay le hoe mena maso ary efa milaza aminao fanahy masina hoe tsara ny nataonao tapatapao tonono ny anarany dia tapatapao amin'ny anaran'i Jesosy zay aza adininao ana tsy maintsy miteny an'izany ianao a ao trano hoe tapapatapako amin'ny anaran'i Jesosy ty lehilahy manadala ny zanako ty fa dia voly dia isana za dada matetika nanofy za sy ny vadiko mandeha anaty fotaka na miroboka ao anaty rano maloto zay na reo mivady malakilaky esana niza manofy rano maloto na manitsaka rano maloto fotsiny a na reo mivady mihitsy ny arary be tena arary be fotoanany gripa zao ary le gripa mahery mamono dia tonga dia miazakazaka na makany amin'ny dokotera aingana na nareo esana asa mipetrapetraka fotsiny fa le fanahy masina ampiasao maniraka anao zy dia mandahana miteny aminao zy dia enoy sotra tompo mpitsangana amin'izay tsika rehetra ary vavakitsika Jesosy misaotra anao be dehibe zay a fa mbola tsy nandahanay ianao na amin'ny zavatra rehetra ary tsapanay fa tena miteny foana fa nanao masina aminay izahay mihitsy Jesosy tena mahazo tombony avy any aminao fa iresanao zahay ino ny endriky ny fanahy masina voalohany Jesosy lehibe ny fitiavanao aminay zay rehetrarehetra zao Jesosy dia mangataka aminao mba enoy ny fivavahan'ireo mpanomponao marobe dia marobe tamin'ny voady ireo ndeto zay Jesosy mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy dia anaranao ny ankatana izany Jesosy amen nanolotra ny rakitra amin'izay ary tsika fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo Jesosy araka ehutako befia dan mausi pamidaku tuple si mana keriana Ekaterina Zanda Siakerire Fatena sikaku Nuhurina zanauku Isilaku Siaku Mariku
Bisous Jesus, teka ho any Jesus. Sotra Jesus, tena tianay aloha tokoa, tena tianay manome foana ny fanahy masina, miteny aminay foana ny fanahy masina, manolo lalana foana ny fanahy masina, manao izay mahasalama anay foana ny fanahy masina, mahazo tombony amin'izany zay. Faly zay Jesus, manolotra zao fanaty zao anao zahay Jesus, tena raiso favokatra fona rehetra. Vavatsy Jesus akehitriny. Be ny olana, be ny aretina, be ny zavatsarotra mahazo anay, na ny ampianarana, na ny ampiasana, na ao atokantrano. Fa nanao masina ny angatahako Jesosy, mba ho any amin'ny olona rehetra ankehitriny. Todika any aminy anao Jesosy, ny malalanao no miantso anao. Efa nahita fity taminao no miantso anao. Lefa nijoro vavolombelona fa misy anao, tena mahery anao, joro vavolombelona ho anao zay. Reto daholo zany olo zany Jesosy, mananty tanana anao mba iresanao foana amin'ny fanahinao masina aminay, iresanao foana, ifankazatra aminao foana, ahita fiteo anatrehanao. Ngataka aminao ary aho, boina amin'ny W tsirairay avy aminao Jesosy, hatrany amin'ny farany ambony any. Sotra Jesosy, tanila kely ny malalanao, le nitenenanao hoe te ahita ny endrikeo aho. Faly anao Jesosy mahita azy, ary mbola tena faly anao araka ny teninao hoe tandreny feonao aho. Zany ny etaetanao hoe zay le fitiavana tsy miova mihitsiny mandrakizay, fa zay ny tsy mahay mampiasa an'izany. Noho ny fitiavanao ary Jesosy, tongavy anao araka ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao, dia ianao ny vavakay Jesosy. Sotra Jesosy, voarainao le Andriamanitra tsy mizahan-tavan'olona, le Andriamanitra tsy mamitaka, le Andriamanitra mamelatra ny anjaranay tsirairay avy eto amin'ity tany ety. Petraka aminao zany vavaka zany, hiakatra ny an-danitra ianao eo amin'Andriamanitra ray. Tsy mbola nahita azy zay Jesosy, fa zay kosa mino fa izy no niteny hoe tsy mahay mivavaka ianareo, fa ianao Jesosy no teny taminy hoe, teny taminay, io vavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Eo amin'Andriamanitra ray ianao mpanalalana aminay. Tanterao Jesosy ny fandriana rehetra, mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianaranao nangatana izany Jesosy, rainay izay ny an-danitra masina. Ary mamelany anazemelo tondrana amin'ny raisy ny tsodrano ho Jehovah tompony maro aminao.
aza matahotra. Mino fotsiny ihany ataovy izay asaiko ataonareo, dia omeko anao zay rehetrarehetra irin'ny fonao. Saotra Tompo anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina. Enika voninahitra tany rehetra. Amen. Petraka isika rehetra dia mipandray fanasan'ny Tompo sisa no mijano.
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra na tratra ity andro Pentekosta ity noho ny amin'ny fanomezan-dehibe nomen'Andriamanitra atsika tsiraray avy izao mitatidio ataovy toy ny andro miavaka izao fanasana masina atrehantsika anio izao mba tsy ho tahaka ny fahazaranao sy izay rehetra mety efa natrehanao hatray satria mamy loatra ny tenin'Andriamanitra izay nomena atsika dia ny amin'ny fitiavana antsika manokana na nyloana izay rehetrarehetra teo anatrehantsika dia mbola mpitimola amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika indrindra fa Jesosy Kristy tompontsika mampatsiahy antsika mpianakavy finoana eo anatrehan'ity fanasana masina ity satria fa izay dia fanantitra nenjina nanarona ny fahotana no nataon'ny zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny omby lahy sy ny osy lahy tsy neken'Andriamanitra intsony zany satria tsy nety izy raha tsy ilay zanan'ilay tokana mihitsy ny natolony ho fanavotana fa inona naromana fa ilay zanan'ilay tokana nataony ho fanavotana ho famelana ny elontsika tsiraray avy izao tajijio ary havana fa ilay zanak'Andriamanitra ilay tena hoe tsy nanana fa tsiny izy nefa noho ny amiko sy noho ny aminao no mbola hoentina ihany koa ampieritreretana antsika tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao fa ilay nanaiky ny fahafatesan'ilay tokana nanaiky ilay fahafatesan'ilay tsy nanota izay niaritra tao anatiny hoe fahafatesana nampiorokoditra hoentina hitaritana ny saintsika indray ho amin'izao fanasana masina anio izao fa hoy Jesosy tompo izao mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia velona mandrakizay izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ho ny tompo ary izao hanangana azy amin'ny andro farany kanefa hoy Jesosy na oviana no misotro sy mihinana anareo dia mba tsarovy aho atsiaro azy isika indrindra fa izy izay voaombo teo amin'ny azo fitsaliana ankehitriny ny hevitra anao ny tompo andehantsika hitsangana ny ira 8 indro ny tompo Jesosy jereo ny anjin'ny voalohany ihany Andriamanitra ianao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokana hampamonjy sady mpanavitra ny mpanjakanay nidiranao izay ankehitriny tsy mitsandra ny manome voninahitra anao amin'ny mampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo anao misotranay koa izay Jesosy mitsangana izay ho mariky ny fanajananao ho mariky ny fiderananao satria Andriamanitra zanaka velona mandrakizay ianao ilay mitoetra amin'ny tanakavanan'Andriamanitra iray misotranao nanome ny fanomezana naniraka ny fanahy masinao tokoa hoe tsy amin'izao tontolo izao satria tsy ety amin'izao tontolo izao intsony ianao nampiasa ny fanahy masinao ianao iara-iasa aminay iara-mandeha aminay nampianatra anay mitaridalana anay
manena ny zavatra rehetra. Misaotra fanay masina, misaotra fahatsarovanay amin'ity andro anio ty ny anaranao, izay fantatra fa velona tokoa ianao. Mihevitra anay mandrakariva amin'ny fotoana rehetra. Ankehitriny izay Jesosy, tsy mitsahatra izay mankasitraka anao noho ny amin'ny famindrapo izay nomenao any tsirairay avy indray. Androany, inona moa izay Jesosy? Inona izay mba tsarovanao? Ary inona izay mba mangina ao anay? Kanefa nandefitra ary tena nampandefitra zavatra rehetra tokoa ianao noho ny aminay Jesosy. Izany olo fifalianay satria indro mivelatra eto anatrehanay reto fanasana masina reto. Homarika famantarana tokoa ilay nahafatisanao teo ambony hazo fijaliana, ary indrindra nitsangananao ho velona mandrakizay ho an'ny tanàna ankavanan'Andriamanitra. Manana ny finoana izay ny amin'ny fanatrehanao ankehitriny. Manana fanantenana izay fa ho avy ianao amin'ny kery amboninahitra rahatrizay andray izay rehetra natoky ianao. Jesosy eo, entinao anatrehanao io ny mofo Jesosy. Ny volavolain'ny tanan'olombelona izay mety tsy ho fantatray koa, mety ho jentilisa Jesosy aho. Kanefa kosa tonga eto anatrehanao izy ireo ankehitriny. Mangataka anao izay, hamasino Jesosy. Hamasino tonga ilay tenana mihitsy hitoetra ty anatin'ny manomponao rehetra. Manananay fiainana vaovao indray manompoka amin'ity anio ty. Io koa ny kapoaka Jesosy, mitondra ny divay. Rano ihany, notapohana laro samihafa. Tsy fantatray akory izay mety niaviany izany. Fa ny fantatray Jesosy atokany koa amin'ny anaranao izany mba ho tonga ilay tena ranao teo ambony hazo fijaliana. Anoritory izay rehetra tsy nambolenao aminay. Anampatapaka izay rehetra hitoviany varahany Satana rehetra. Fa kosa Jesosy indrindrandrindra amelanao ny elokay aray, anasitrananao anay. Sotra Jesosy. Ireo ny mpanomponao, ireo ny dekona Jesosy. Andrayanao voalohany izy ireo. Olombelona ireo Jesosy. Fantatrao fa raha mandinika an'ireo ianao Jesosy, tsisy mahajanona eo anatrehanao ireo. Angataka nindra fonao kosa nefa Tompo. Diovy amin'ny rahanao ireo hatrany tapindokatra ny apalaty. Dia hamasino indrindra fa ny tenanao sy ny ranao no entiny. Hoe ny amin'ny vahoakanao rehetra eny Jesosy. Ary mba ninina angatany amin'ny anaranao dia mba hainao izany. Vahoakanao koa ny ondrinao marobe izay tonga amin'ny andro Pentekosta ty Jesosy. Miandrandra fiainana amin'ny vaovao indray ao anatrehanao. Efa nomenao anay ny teninao Jesosy. Raisinay izany ankehitriny mba hampiasanay ny fanahy masinao Jesosy amin'ny fomba rehetra. Satria miandry an'izany ianao. Amangy ny tsirairay avy ianao za misy dinganina Jesosy, nazanaiza toana misy azy ireo. Mba hita fifaliana ihany koa ny amin'ny fandraisana anao, voninahitry ny anaranao ririany. Dia misaotra indrindra mpamonjy amin'ny anaranao no latana izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo, tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy, ity ny tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia ho izy. Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao ny amirako, izao no ataovy ho fahatsiarovana, na oviana no misotro anareo. Fa na oviana anareo ny Tompo, no mihinana amin'ny tolo-mofo itony ary misotro amin'ny tony kapoaka itony, dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piavoko. Amen. Andeha fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Eo ampizarana ny mofo sy ny kapoaka no andeha mbola anaovantsika angatantsika ny fanahy masin'Andriamanitra satria tsy mahay fanahinana iny tsika raha tafasaraka aminy miraraka amin'izato amin'ny boky raha fiderana fanahy eo midina ianao ka fenoy tanteraka ao raha kofy ny herinao ao mba andeha tsy ho reraka. Fanahy eo midiny anao ka fenoy tanteraka raha kofy ny herinao ao mba andeha tsy ho reraka. Mba andeha tsy ho reraka. Fanahy eo
fiainako tsy maefa lininina ao raha tsy eo fanierina oreriano mamampatanjaka mamandresy ao tena mila anao tontolo fiainako sy maefa lininona ratsiana fanierina oreriani no mamampatanjaka ramandresy ao eloiana. Tajijiro havana fantaro fa tsy maefa nainana ino isika raha tsy misy zany fitarian'ny fanahy masina zany araka ny tenin'ny soratra masina milaza mandrakariva fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo. Soratra masina koa milaza amintsika fa nomen'Andriamanitra fanahy tsika ary tsy fanahy osa fa fanahy mahery raha isan'ny fanomezana zany aza hilikilika aza tsinitsiniavina fa mety izy ianao fa ny fanahy masin'Andriamanitra ny koa dia mibitsika mandrakariva ry havana amin'ny fomba rehetra izay tsy takatry ny saintsika. Indray andro rehefa andeha anatanteraka ny asa-pisoroana na ny tenako dia nanomana ny fiara ny ankonako ny vady aman-janako efa tao anatin'ny fahatarana satria lavidavitra ny toerana dia tsy hita ny lakilen'ny fiara tsy hita savoritaka fanakaiza eo amin'ny fitoerany teo ihany fa naninona samaritaka teo niataka dia hoy aho hoe fanahy masina manao azafady indrindra ho aho ianao ny mahita ny misy an'izay lakilen'ny fiara izay fa tary zahay. Rehefa nivavaka teo dia nangina na eny mibitsibitsika milaza hoe jereo ao andoam-pandriana jereo ao andoam-pandriana dia lasa nijery sady tsy niteny a io tokoa ny lakilen'ny fiara fa angambana tsipon'ilay zanaketany andoam-pandriana tany zany ry havana fiasan'ny fanahy masina mibitsika amintsika ny amin'ny zavatra ataontsika dia resy lahatra satria raha ny sitrapon'ny satana dia tsy hatanteraka ny asa izay tokony tanterana tamin'ny fotoana iny kanefa zany ny fiasan'Andriamanitra. Tahaka izany koa very ny zanakay faralahy adiny 3 misy fotoana tsy nahita azy ary dia tena hoe tsy hita ny lalany iverenany satria autiste io zazy io. Nikoropaka ny vaziko ny antso aiza ianao fa tsy hitako mijery tamin'ny fomba rehetra nandeha tamin'ny elakelan-trano na nytaniny olona rehetra misy mamaly any nandalo teto ilay zazy efa elaela efa adiny iray tany hoany dia nangataka indray hoe fanahy masina miangavy indrindra hitanao ny misy an'izay zazysay aiza izay zazysay fa tsy hitanay misy mibitsika indray hoe mandehanany amin'ny pôlisy natsoko ny vadiko hoe ndana hoa makany amin'ny pôlisy ianao za tsy nandeha satria matahotra satria fantatra fa pôlisy mety asika hoe fantatrareo izao ilay zaza dia maninona ny tsy ambenana tsara mandehana hoa ianao makany amin'ny pôlisy fa mety hoany izy. Rehefa nandetsiko ny vadiko nisy nanatitra tao amin'ny pôlisy ilay zaza zany ry havana fitiavan'Andriamanitra antsika FPVM manokana mihitsiny esany amin'ny zavatra maro samihafa na dia nibitsika indrindra ary andramo tsapatsapao izy izy ny teny dady izay tsapatsapao andramo dia ho hitanao izany toro lalana meny fanahy masina antsika mandrakariva eo anatrehan'izany rehetrany konefa raha mbola misy fantatrao fa hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra androany tapao mihitsy ny hevitra fa raha tsy misy ny famelan-keloka toko tsy men'Andriamanitra ny fanahy masina. Raha mbola manana an'izay hevitra izay izao sy ianao andehantsika mbola iombona fa Jesosy Tompo mbola mitanjy fihavanana amiko sy aminao mbola anatonantsika azy amin'ny tsy ora sy fotoana ity ny mpamonjy no mitanjy fihavanana aminao izy no mba nambitamby anatonana azy izao sao manjary fandatsana ary ny fifonana aminy ka ny mety mihavana amin'ny mpamonjinao. 7:7 Filana protestanta.
taorianany andro Pentekosta ry havana no natonga ny olombelona nijoro ireo mpianatra Kristy ho vavolombelona andeha hitory. Tsy nilaza ihany hoe vovony Kristy, tsy nitantara ihany hoe ny fahafatesan'ny Kristy sy nitsanganana, fa kosa nanome nizara, nanome toky fampanantena ho an'izay rehetra nandray ny tenin'Andriamanitra fa ho avy ny andro izay hiverenan'i Kristy handray ny azy. Mendrandran zany zao senao fa nay masin'Andriamanitra izay mbola mena ho anao andray amin'ity andro ity. Sahiny ijoro vavolombelon'i Kristy, aoka hitombo betsaka ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, indrindrandrindra tanterao ny zara fanompoana izay nomeny ho azy sy ho anao. Ao anatin'izany mbola andeha anaovantsika ny hira 2:7 2:7 ao amin'ny firana protestanta. Manatuna
tilory azy ny tenanao mba ho tena fanavitra velona mendrika masina ho azy satria fanompopanahitra nataontsika ho azy izy. Fantatrareo fa tsy zavatra mora simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nentsina nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana ho izy fa ny rasony Kristy sady tsy misy kilema no tsy misy pentipentina dia tao ihany koa no tenenan'ny apôstôly Paoly nanao hoe jereo ny azo fijaliana fa teo ny nanavotana anay ary teo koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika teo koa nanaovan'i Jesosy Kristy ilay vavaka miezinezina izay naneken'Andriamanitra ilay fanavotana tokana ny nambarana anao hoe raha eo mamelany elona fa tsy fantasay atony manatsonao ka miondrika anoroka ny tongo masina hitsangana ny fiangonana. Tenan'i Kristy raiso izany iny ataovy ho fahatserovana azy ny sorazy ao am-pona ao. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, lehibe ny fitiavanao, amaly fitianao koa izay Jesosy, sa ilaza aminao fa tianao koa izay.
andeha hijoro vavolombelonao jesosy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana saizara ny filazany tsaranao ny taona ny fanahin'olona maro izay mbola very ety amin'izao tontolo izao ety mitsy hoe ratsy anatinay ataovy izay atamanana ao anatin'ny fonay ao jesosy fa raha ianao nitaza ny satana sy ny fahavalo tsy say andrombaka tsy say kitsika anay fa andositra izy hiala lavitra anay satria fantatra efa tsy izay tsony novelona fainao Kristy novelona tsy anatinay misaotra jesosy amen dia arak'izany koa ny kapoaka sotroanareo rehetra ity ho an'ny Tompo fa io ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro mba ho famelana ny elokao indray androany misaorazy ao am-ponao eny jesosy mirahanao fanekena vaovao indray izay omenao ho famelana ny elokay tianao ty ary rehefa mamela eloko ianao dia fantatra efa manasitrana anay ka nizaniza jesosy nandray ny rahanao ianao nanorotory zay rehetrarehetra tsy namolenao anatin'ny tenanay le tempolo masinao anavaltsavany amin'ny tenanay manontolo ianao andrakotra ny tenanay manontolo ianao hiasany anatin'ny lalandrasy ny tovana rehetra ianao anamontsamonjana ho fongana ho ringana hatramin'ny loharanona retina rehetra fa matsoko izay manana fanantenana jesosy fa mbola anompo anao mbola hotsianao mandrakizay misaotra jesosy jesosy akaizana jesosy ana sadisina afu Sotra jesosy sotra noho ny amin'ny famelan-keloka to tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Petraka ny fiangonana mangataka ny sampana lehilahy kristiana anao hira anankiray. Ifufua zao tontolo izao no ianao dia tsy hialamnao ao Jesosy na maningana ilay satana ka mambaboay tsy ho tama dia tsy hialamnao ao Jesosy na dia mafinatety Vitalina mapai Una sambatra wisa Pamiteri ayana Timpamana dinua I Jesus tu Ifianga kuliza Efavua vutina Ifarina gawampu Tena sambatra tuku Katisara kamina O Jesus
ao ivavaka nazarana ao tsy anompanao de tsy hiala aminao ao Jesosy fiainam-baovao zay lomenao no hiainanay mandraky izay ka tsy hiala aminao ao Jesosy na de manangolian no tasifakamparan de tsy hiala aminao zay no voadiko ezao zay asandratra aminao o Jesosy do ianao no tompoko ianao no tiako ifanay masina no hitari-dalana ka tsy hiala aminao ao Jesosy ho an'ilay mpanompon'Andriamanitra ny tady asa teo dia antsonao ny numéro 034 26 541 15 Madame Caroline 034 26 541 15 afaka manome asa ho anao. Ny tenin'Andriamanitra izay omena antsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa Timoty faharoa toko voalohany andininy 7:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampahirizan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampahirizan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Tehirizo izay nomeny Jesosy anao androany dia mandehana tohizo ny asa izay efa natomboko Jesosy arak'izay ny antsonantsika tsiraray avy mba ho voninahitry ny anarany ane ny androm-piainantsika rehetra. Aorianany vavaka sy ny tsodrano dia ny hira tsy misy rereko ny anjininy voalohany any mitsangana isika hivavaka. Velom-pisaorana anao izay Andriamanitra, lehibe loatra ny fitiavanao na fanainiona taminao teto amin'ity andro anio ity. Manandratra anao izay mba ho fiderananao mandrakizay satria tsisy Andriamanitra azo lahatra aminao, tsy misy antoanao fa ianao ilay tokana sady marina mandrakizay. Sotranao tamin'ny teny izay nomenao, nampianatra anay indray mampatsiahy anay, mampafantatra anay zavatra maro samihafa, mbola ahafahanay mandinika ny tenanay indrindra. Mbola rahanay mandeha aminao satria zava-pona ary tena tsy mahefa nahinana ino izay raha tafasaraka aminao. Fanahy masinao hitsoetra betsaka aty anatinay mandrakariva Jesosy. Ilay nomenao fanahy masinao, ataovy izay hatamananao aty anatinay. Arovy mandrakariva izay amin'ny asan'ny famazinana ny amin'ny fakapanahy maro samihafa izay mety andavo anay. Ianao ihany koa ilay mampafantatra anay na dia ny amin'ny zavatra ho avy azy antenenay mandrakariva izany asanao izany. Dia atsoko izay hanana fanantenana faratray tonga any amin'ny fanjakanao ianao Andriamanitra, ianao Jesosy Kristy Tompo, dia mba tsarovin'ny mpanomponao tsiraray avy. Dia misaotra indrindra noho ny amin'izany fitiavanao izany. Maro ny tsy nahaingan-tana Jesosy, mivavaka izay ho an'ny ray aman-dreninay Jesosy, ray aman-dreny lehibe Dada RANDRIANATOANDRO. Ianao nefa niantso sy nifidy azy, mangataka aminao mandrakariva mba tsy hampiala ny fanahy masinao ao anatiny ianao. Izay no manomery azy, an'olon-tsaina, anome fahendrena mandrakariva mbola ahafahany mitondra ny fiangonanao Jesosy. Menao azy koa ny fahaela velona, meo azy koa ny fahasalamana. Misaotra Jesosy, tsy jereko ny firenenay, hitanao Jesosy, ao anatin'ny tabataba sy ny korotana, fandriampahalemana izay tena tsy misy tahotra sy orooro tebotebo mandrakariva. Hainao ny zavatra rehetra Jesosy. Mitenena ihany Jesosy, mitenena foana dia ho sitrana ny taninay. Manana anao izay Jesosy.
mba ho tena ho mpanjaka nyity firenenay malagasy ity. Ireo ny vahoakanao zay tonga ihany koa. Hitanao ny tsirairay avy, fantatrao ny momba ny tsirairay avy. Miaraha lalana amin'izy ireo Jesosy. Aza mamela azy ireo irery. Mampaherezo hatrany amin'ny ady hatreny amin'ny andavanandrom-piainana. Amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Zay mba hatsiarovana ianao. Tongava any. Amin'ny ady mpanahy maro samihafa. Ianao nijery an'izany. Mba hitsinjo azy ireo tokoa ny masonao. Anomesaina n'ireo tsirairay avy ianao hitaridalana azy. Mandrakariva ho an'ny marina rehetra. Dia mankasitraka Jesosy. Fo ny fisainanay. Tsy mahay mivavaka mandrakariva. Diso fangataka koa ary izay ho ny soratra masina. Kanefa izany rehetra izany dia inonay. Indrindra ianao Jesosy ilay miteny aminay isan'andro fa hivavaka ho anareo. Mba tsy halevona ny finoanareo. Sotra betsaka Jesosy. Izany vavaka izany. Mba hafenao an'izany dia mahafaly anay. Manakambana ilay tsara indrindra nampianarinao manao hoe. Rainay hoe izay ny an-dalitra. Mamasina ny eny anaranao. Mitonga ny fanjakana. Atao any ny sitraponao. Itsy any tany takiny ny an-dalitra. Eo anay ny mianana sahaza anay. Mamelany kay. Tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Manafahanay amin'ny ratsy. Manao ny fanjakana sy ny hery. Ary ny voninahitra mandrakizay. Raisy nitsodrano. Izay jononona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky izay niantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Ko aza matahotra na mivadi-po ny Tompo fa izao Jehovah ne miara-mandeha aminao e. Izao nanao anao dia izao ihany ny trotro fa sady mbola monjy anao ano hiaranao. Mandehana ho ny Tompo fa ny teniko izay efa nataoko am-bavanao. Ny fanahyko izay efa nataoko ao anatinao dia tsy hala aminao. Tsy hala amin'ny taranakao, tsy hala amin'ny taranaky ny taranakao. Fa ho aminareo mandrakizay. Amen. Fa ho anao kosa ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana. Sy ny zanak'Andriamanitra ny dera sy ny haja, saotra sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsy misy riariako. Samy mandeha amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hoan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy hoan'ny zanak'olo midera sy niaza sy ny voninahitra hatrany taloha ankehitriny ary mandrakizay. Asangatoavo ny hira fiderana azy.
tetesumapana kwatany andanitra fa Jesosy lay zanak'Andriamanitra izy mpanjaka tompony voninahitra asaka toavo ifefiderana reny izao rehetriza izy zanakiniray ilay mpanjaka manakiza reno fiderana so foton'izao tsara indrindra izy feo asangato mitea famafy fiderana manakiza asandratoavo nihira fiderana azy tetesomafy anakoatrany andanitra fa Jesosy lay zanak'Andriamanitra izy mpanjaka tompony voninahitra asana toavo ifefiderana reny izao rehetriza izy noko zanakiniray ilay mpanjaka manakiza